Ny 7 Novambra, lila, antitra raha tsy fandriamanana. Vehivavy mpanao politika, ny sahana andraikitra ambony teto amin'ny firenena indray no tsarotsika androany dia tsy iza fa lila antitra raha tsy fandriamanana izay teraka ny 7 Novambra 1770 tao Antananarivo, zanaky Clarisse raha tsy fandriamanana. Mpanoratra nanana ny lazany tamin'ny fotoan'androny. Rehefa navita amin'ny fianarana teto Madagasikara lila antitra raha tsy fandriamanana dia nianatra tany Rosia tao amin'ny école des mines de Saint-Pétersbourg sy tany amin'ny université Fairleigh Dickinson de New Jersey. Tany États-Unis izahay nahazo ny diplôma ambony maro. Sehatra politika ny tena nahafantarana ity olo malaza ity. Izy no filoha lefitry ny antoko AKFM fanavaozana teo amin'ny fahavalony 30 taonany. Izy no voatendro ministry ny fikarohana sientifika tao anatin'ny gouvernementan'ny Pascal Rakotomavo nandritra ny fitondrany amiral Ratsiraka ny tapany faharoan'ny Repoblika fahatelo. Teo anelanelan'ny taona 1770 sy ny taona 2010 dia lila antitra raha tsy fandriamanana no ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Ny tantaran'ny COI, Commission de l'Océan Indien, ny taona 2010 hatramin'ny iray sy 2010. Mpampianatra mpikaroka lila antitra raha tsy fandriamanana nanomboka ny taona 1970. Andraikitra maro no nosahaniny tamin'izany fotoana izany. Tsy vitsy ihany koa ireo fikambanana ny asan'ity olo malaza iray ity toy ny tany vao, terre nouvelle. Ny taona 2010 rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana dia voatendro masoivon'ny Madagasikara tany Senegal izy. Sampandraran'ny firenena mikambana samihafa no efa niasany toy ny Union Africain, Nations Unies, tany New York ny volana Desambra 2010 hatramin'ny Oktobra 2010. Avy eo tao amin'ny FAO hatramin'ny 2010. 7 Novambra 1770 nitsidika ny États-Unis ny filoha Philbert Tsiranana. 7 Novambra andro iraisam-pirenena ho an-trano fidiovana izay nanomboka nankalazaina ny taona 2010.